Faly miaraba amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fahasoavany ho aminareo. Ny FFPM fa 770 476 ny andininy telo voalohany sy ny fa 170 471 ny andininy telo voalohany no ndeha iomanantsika ao amin'ny fiderana. Ao amin'ny Deutéronomie toko fa 130 andininy fa 4 dia misy zao soratra masina zao amin'ny anaran'i Jesosy: mahiriza sy mahatanjah, aza matahotra na manay azy, fa Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao, tsy andao anao na afoy anao izy. Amen. Izany no teny fampahirizana sy fanomezan-toky natolotry Mosesy ho an'ny zanak'Israely rehefa adivo faty izy ka tsy ara-ndeha amin'izy ireo intsony. Mbola tsy tafita ny on'ny Jordana ny zanak'Israely ary maro ny fahavalo mbola mila resena vao tonga any amin'ny tany Kanana. Kanefa izay miara-mandeha amin'Andriamanitra tokoa dia tsy tokony hatahotra na hanahy, fa tokony haina anaty fitoniana, tokony haina anaty fiadanana, satria manaiky sy mahatsapa fa ny zavatra rehetra dia eo ambany fifehezan'Andriamanitra tokoa. Koa matokia ny herin'ny fanatrian'Andriamanitra izay mahay mamonjy sy manafaka anao amin'ny herin'ny fahavalo rehetra. Vavaka isika. Dia sy mankalaza anao izay ry Andriamanitra tsy toa fa tompon'ny hery rehetra ianao ary ny zavatra rehetra dia eo ambany fifehezanao. Sambatra izay miara-mandeha aminao sy mialoka ambany elatrao, satria azo antoka ny fiarovana sy fandresena omenao azy. Ray o, meo anay ny finoana izay tao amin'ny Mosesy izay naina metraka ny fitokisany manontolo taminao. Tanampolo no nitondrany zanak'Israely nivoaka any Egypte, kanefa noho ny herin'ny fanatrianao na dia ny miaramila amin'ny Farao aza dia tsy nahajanona azy. Tsy miova ianao Andriamanitra, tsy miova ny herinao Andriamanitra. Omeo anay ny fo mangetaheta mandrakariva ny fanatrianao, dia aoka ho hitan'ny masonay tokoa ny voninahitra ao amin'ny fiainanay, ho hitan'ny masonay ny tananao miasa sy manafaka ary mamonjy anay, ary dia tsy hatahotra na anay izay satria miara-mandeha aminao. Ray eo misaotra ny amin'ny fanomezan-toky fa tsy mahafoy na mandao anay ianao, fa eo akaikinay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay ny vavaka. Amen. Yeah.
ao amin'ny epistily nosoratam-polo any Kolosiana toko faharoa ny andininy fahaena sy ny fahafito dia misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy miaraka araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Amen. Ny hoe mandeha ao amin'ny Kristy dia manoatra lavitra amin'ny hoe mandeha miaraka amin'ny Kristy, satria ny mandeha ao amin'ny Kristy dia mitaky tena firaisan'aina amin'ny Jesosy Kristy mihitsy. Ary rehefa ao anatsika i Kristy dia izy mihitsy no manovantsika, manova ny toetsika Kristy, manova ny fomba fijerintsika Kristy, manova ny fisainantsika Kristy rehefa ao anatsika izy mba hifanahaka, mba hitovy amin'ny fisainany. Ary azo antoka fa ny olona mandeha ao amin'ny Kristy dia tsy mba ho diso lalana ary tsy mba ho diso safidy satria manana ny fisainan'i Kristy izy. Koa raha tiantsika ry havana ny andeha marina ao amin'ny Kristy dia izao foana ihany hoe manatona ny Kristy, mahazo toa mivavaka, mahazo toa mamaky ny teny soratra masina, mibeba ary mitombo amin'ny fiainam-piderana. Vavaka isika. Jesosy Kristy Tomponay io, misaotra anao izay amin'ny teninao izay mbola mitaonanay mba hirisoanay amin'ny finoana bebe kokoa hatrany anao sy ny fanarahana anao, satria raha tsy miorina sy mamaka tsara ao aminao izahay dia mety mora lavo ny fankapanahy sy voatoana ny fampianaran-diso isan-karazany izay mety haningotra ny anjaranay amin'ny lova efa nampanantenanao ho an'ny mindro rahatr'izay. Tompo, ampio izay mba handrosoanay amin'ny finoana masina indrindra, omeo anay ny fo mangetaheta mba hitoeranao, omeo anay ny fo mazoto mivavaka sy mandala ny soratra masina, omeo anay ny fo mibebaka rehefa hitsy ny teninao sy apeken'ny fanamasinao, omeo fahazavantsaina sy fahendrena koa izahay ankatoavana ny teninao rehetra, ary ampitombohy amin'ny fiainam-piderana izahay, anandratanay avo ny anaranao. Ary mivavaka izahay mba tena hatamananao Jesosy Kristy ao anatin'ny fonay, ary ianao ane anitsy izay fomba fijerinay, izay fomba fisainanay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, mba ahatonga anay kosa anana fomba fijery sy fomba fisaina tahaka ny anao. Dia ho fanomezam-boninahitra ny anaranao tokoa ane ny fiainanay manontolo, amin'ny anaranao nanaovanay ny vavaka. Amen. Thank you.
ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady farany amin'ny volana Jolay anio 20 Jolay 2024 manohy isika ny amin'ny lohahevitra manao hoe miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Ity alahady ity ho antsika eto amin'ny fitandremana dia alahady anolorana eo anatrehan'ny fiangonana manontolo ireo zanaky ny fiangonana manolo-tena ho katekomenina. Alahady sy ny faloran-jaza, fandraisan-tanana mpanambady ary ny fitondrana mambavaka ireo mpiasa iombonana zanaky ny fiangonana isotro fitiavana miasa eo anivon'ny foibe FJKM ao anatin'izany ny mpiasan'ny SAF FJKM. Fa manotrona anankiray amin'ny zanaky ny fiangonana atao batisa koa isika riavana. Tonona amin'ireo sokajin'olona manana fahasoavana manokana ireo ny fiadanany tompo. Hiomana amin'izao fanompoam-pivavahana izao isika ny salamo voalahatra iarahantsika mamaky ho fideranan'ny tompo arahany hira eo amin'ny fandarana. Mitsangana ary tsy hipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo, avy jereo ny asan'i Jehova izay mahatonga faharavana ety an-tany, mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefony izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsahara ka aoka ho fantatrao fa izao no Andriamanitra, isandratra amin'ny firenena samihafa aho, isandratra amin'ny tany aho. Jehova tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro antsika. Amen. Hivavaka isika mamaly ny avy zahay tompo ary tonga eto anatrehanao
rehefa avy nijery ny asanao mahagaga dia mideranao. Mamaly ny antsonao izahay ry Jesosy Kristy, mahatsiaro ny tsy fahafoizanao anay amin'ny fitiavanao lehibe, dia tonga miombona fotsy fanahy eto an-tranonao ankehitriny ka mankasitraka anao. Foana ny fiombonana eto, na marobe azy izahay, eny na vitsy koa, raha tsy manatrika ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ko maneke hiara-mandeha aminay eto, hitarika anay amin'ny fanahy masina, mba ho tonga fanatitra ankasitrahana eo anatrehanao izao fotoana izao, ho fanomezanao hery ho an'ny vahoakanao, ary indrindra ho fanehoana voninahitra anao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Liturgie voalohany riavana no anarantsika ny fanompoam-pivavahana amin'izao fidiran-tokana izao. Eno hiampanajana ary eritrereto tsara ary ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika fiangonana. Voasoratra hoe: matokian Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alianao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Amen. Tsy nisy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana, ndeha hiaiky ny fahotantsika ary anaraka izao tonombavaka izao ho fangataham-pamelana amin'Andriamanitra. Hivavaka isika, miantso anay atoky anao ny sitraponao Andriamanitra, atoky anao amin'ny fonay rehetra, fa tsy hiankina amin'ny fahalalanay. Kanefa Tompo, nametraka fitokisana tamin'ny tenanay izahay, teo amin'ny izay nataonay rehetra, nametraka fitokisana teo amin'ny tenanay izahay, tamin'izay nizoranay. Ianao koa mbola manambara ny amin'ny anekenanao Andriamanitra amin'ny aleanay rehetra, fa ianao no mandamina ny lalanay, fa nalaminay samirery ny dianay teto amin'ity zao tontolo zao ity, ka indraindray izahay dia mavesatra entana, indraindray izahay tafotohina ary lavo mihitsy aza teo anatrehany fakapanahy. Eny indraindray izahay dia voasakana ka tsy hafanandroso eo amin'ny fanompona ary tafahempotra aza teo amin'ny fanoloran-tena. Amin'izany rehetra izany no
anenena anay ry tompo ka androsonay ampanetretena eo ampototry ny azo fijaliany Jesosy Kristy zanakao. Avelao izahay amin'ny fahatokisan-tenanay, azy isaina ny fahadisoanay tamin'ny nandiananay irery teo amin'ny fiainanay, ary ireo voka-dratsy ny fieverantena ho zavatra, ireo fanaovana tsinotsinona ny fitarianao lalana, dia angatahanay ny famindramponao koa. Tompo, anginy izahay anonona vavaka ao am-ponay tsiraray avy, ka iaiky ny tsy fahatanterahanay angata-pamelana ny amin'izany. Azaela Andriamanitro, eno izahay no ny famindramponao ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Amen. Ho antsika izay nibebaka marina mitsangana ary andre ny teny somafaly omeny tompo ho antsika. Hoy Jesosy, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Voavela ny elokare no ny anarany masina, midera ny tompo.
ry havana ny raisitsika tamin'ny finoana ny famelan-keloka ndeha hanambara ny fanekempinoana araka ny voasoratra ao amin'ny laharana faefatra isika. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Oh
Mbola manantitra ny fiarabanantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary misaotra ny birao-piara-miasa nitondra ny tsara ho fantatra mikasika ny asan'ny fiangonana. Ireto zavatra maromaro reto no iarahantsika ato anatin'ity famaraparanana ny raharan'ny fiangonana ity. Ny voalohany dia fampatsivana sy fanentanana mikasika ireo fanolorana ny lafiny arabola eto amin'ny fiangonana. Ny faharoa dia fifampitondrana anankitelo zany, fandraisan-tanana ny mpanambady, fanoloran'ny zaza ary ny amin'ireo mpiasa iombonana. Mamarana dia fanolorana ny mpandrara vaovao izay nandalo ny dinika samihafa tamin'iny herinandro iny ary raisitsika ho mpiara-miasa eto amin'ity fitandremana ity. Mamarana azy moa dia ny fampahafantarana ny katekomena andiany fanantenana taom-pianarana 422 522 izay anomboana ry havana dia fampahafantarana ary fampatsahivana omban'ny fanentanana. Ny synode lehibe tany Isambava dia nanapaka ny amin'ny anatanterantsika ny atao hoe rakitra soa ary anisan'izany ny rakitra soa vonjovona izay fanao isaky ny volana febroary hitsinjovana ireo trabona eto amin'ny firenetsika. Ao anatin'izany koa ny rakitra soa fitaovam-pianarana izay itodiantsika FJKM amin'ireo mpianatra manerana ny sekoly FJKM. Koa raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alahady izao no anatanterantsika natao hoe rakitra soa fitaovam-pianarana. Raha ny fandaminana sy ny taridalana iombonana eo anivon'ny FJKM dia rakitra tokoa no anatanterahana an'izy io, ka dia samy mitondra fitaovam-pianarana ny vahoaka an'Andriamanitra mpiara-mivavaka manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia mandrotsaka izany ao amin'ny fanatazan-drakitra. Ho antsika eto kosa dia izao no nitariana antsika, manao fanolorana fitaovam-pianarana isika manomboka amin'ny heriny anio ary mandritra ny volana Aogositra. Ao amin'ny sekretera-pandrara no anaterantsika izany. Tsy miandry ianao avita kaye rapport na koa penina anjatonjatony fa na penina anankiray aza entinao ho fanohanana ny asan'ny FJKM inivon'ny sekoly dia zava-dehibe eo anatrehan'ny tompo izany. Koa dia altero ry havana ento izay maresy lahatra anao avitana izany asa fanabeazana eo anivon'ny FJKM izany, manomboka amin'ny heriny anio raha sitrapon'ny tompo ataovy izay azony tananao atao. Ary mikasika ny fahafolo-karena manomana antsika fa isaky ny fandraisana ny fanasan'ny tompo no anatanterantsika ny fahafolo-karena. Samy vonona ho amin'izany isika, manana anjara toerana lehibe eo amin'ny vola miditra atao amin'ny fiangonana ny fahafolo-karena. Ho antsika mpandray fanasan'ny tompo dia aroso amin'ny ankatoka rehefa avy eo ny fanitsiana ny teti-bola ho amin'ny enim-bolana faharoa dia hitantsika hoe inona tokoa moa ny lanjan'izany fahafolo-karena izany eo amin'ny asan'ny fiangonana eto amin'ity fitandremana ity. Amaranana ireo taridalana ireo ny teny avy amin'ny soratra masina ao amin'ny Korintianina 1:12 andininy faharoa amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no anambinana azy mba ho vita raha teo ny famorim-bola mandra-pahatongako. Fanentanana nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tao Korinto, ho an'ny famorim-bola ho an'ny kristianina tany Jerosalema izay trapavoazany izany ry havana. Dia samy anangona isika amin'ity herinandro ity na fitaovam-pianarana na ny amin'ny fahafolo-karena ary ho tonga soa arak'izay iomanantsika amin'ny heriny anio, amin'ny rakitra soa sy amin'izany fahafolo-karena izany. Ny manaraka ry havana dia ny fanolorana ny mpiara-miasa amintsika eo anivon'ny fandrarana.
sekretera mpandrara eto amin'ny efijekema izy solo fitiavana. Araka ny antony efa nambara tamintsika dia nanao antso sy nanao tolotrasa ho amin'ny fandrarana eo anivon'ny fiangonana isika. Koa fifaliana ho antsika ry havana ny mandray Andramatoa Andriamaromanana ambinimbola vahoaka Elia izay nandalo ny dinika samihafa na teo amin'ny mpitandrina sy ny mpitantsoratry ny fiangonana na teo amin'ny tompon'andraikitra arabolan'ny fiangonana ary farany dia teo anatrehany barom-piangonana manontolo tamin'ny herinandro iny no nanatotosana izany. Mangataka anao ambandroso ampafantarina ny fiangonana sady entina ambavaka koa. Araka izany dia fifaliana ho antsika ny mandray azy ho mpiara-miasa eo anivon'ny mpandrara sekretera mpandrara ato amin'ny fiangonana. Mba tsy iorirana ho ahitany olona anao dia anatrika any amin'ny fiangonana ianao. Elia no fiantsoana azy fa mahafinaritra ilay anarana hoe vahoaka. Olona ray nefa tsy mba vahoaka. Fanapahan-kevitry ny mpandray fanasany tompo ny hoe anankiray no anaovana tolotrasa amin'io andraikitra io. Alak'izany dia mampahiry anao isahana izany andraikitra mahasekretera mpandrara izany ho tsaronao indrindra fa ny tompo no nifidy na dia nandalo ireo dinika sy sedra samihafa azy ianao teo amin'ny fifantenana izay andray izany drara izany. 3 volana ry havana no anaovan'ny andranasa ary aorian'izay raha toka mety ny zavatra rehetra dia ho mpiasa raikitra eo anivon'ny fiangonana misy antsika izy. Dia mandray tanana amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'ny fiantsoana sady tompo itsika ary amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny barom-piangonana ny sanambaratonga eto ny fiangonana ny vahoaka n'Andriamanitra manontolo. Ivavaka isika. Indray tompo ny fiangonana arindro ny mpanomponao. Ataovy mahay mifandray tanana izahay amin'ny asa rehetra izay atao ary ombay ny fahasoavanao ny fanorantenan'izao mpanomponao izao mba hatanterahany sitraponao amin'ny zavatra rehetra ary ampitombo hery ny fiangonana dia ampirindra tsara koa ny asan'ny fiangonanao eto amin'ity fitandremana ity sy izay hanonana ny anaran'ny fiangonana amin'ireo raha samihafa ankininao amin'izao fiangonanao izao. Dia mahatsiaro ambavaka ny vady aman-janaky ny mpanomponao izay voatanany asa fanompoana ao amin'ny fiangonana efijekema Ambatomena misy azy amin'ity an'ity. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay lohan'ny fiangonana sady fihavananay. Amen. Izy dia zanaky ny efijekema Ambatomena atsy ambany atsy ary tompon'andraikitra eo anivon'ny sampana mpanazava stily ao amin'ny efijekema Ambatomena. Dia mandroso isika amin'ny fanolorana sy fampahafantarana ireo katekomenina andiany 420 520 saolana ny voamera ny mpanahy ny amin'ny fandaminana sy ny fitondranantsika amin'izao manaraka izy. Maninona ny fiadanantompo ho amintsika rehetra ry havana. Araka ny fandaminana eto nivon'efijekema manontolo dia aseho eto amin'ny fiangonana ireo tena katekomenina ho amin'ity tompianarana 420 andiany fanantenana mba ho fitazana azy ireo sy tonanambavaka azy ihany koa. Miisa 20 mpianadahy izy ireo. Rehefa voatonona ny anaran'ny katekomenina dia tsakany eny an-toerana ny ray aman-dreny izy ireo na ihany koa ny mpivady izay manandritra eo. Tarika voalohany izay ereketany voamera entina fanomezan-tsoa Zanahary. Randriantsehelo Voary Mirina Feriava. Randrianarsiny 20
irina vanessa raha mbola monjy hermain haromena fanomezan-tso tafita randriary laza toky ny antso randria manalina rojo ny ainy rakoto manotry ny anja ravalsan mahalina tarika faharoa endraketany dininy vomera zorakotsehelo raha miatrsan no avy nantenaina erika raha za fiatroso faniriny ainy miakatra toetra voalohany eto safazy raha re mamonjy hasiniriny raha be hajaona kanto dia montra raha fanomezan-tso alie gilbert tarika fahatelo endraketany vomera jean-pierre ranaivijaona raha mahefatsatoro andro mano raha koto malala kiadina vala franki raha koto zanany aina fity raha zafondrakoto hendry miako raha joeso tianarinanto ismael raha koto arselo dimy davidsan tsy tomety fa nanantonga fianatsiny raha be miarana aina fity ande mampionona eoni jade tarika faefatra mandreketan'ny vomera akasara zafotra be tsy ao ny vomera fa nanantonga fianatsiny ande mampionona eoni jade ande mampionona agnès divine raha potondra lambo anty tamponiaina ande maefa antomity raha mahatanarivo rindra fitiavana raha varinyrinana amin'nytota tetra tarika fahadimy endraketany vomera bakolonirinana be tokotany andrianarivoso antema fédéral andrianarivoso sitraka fédéral raha ndre mianta ny aina eotso herin'ny aina mami michel tarika faherina ny andraketany vomera zorakotonirina raha hary malala lucia fania raha ndria maromanana ismael karmi raha velo mananony ajaina angelin raha koto malala arena mipika andriamasina kandria manomanana michael ribelino natonga fialatsiny raha velo manatso ranga jese rimbo tarika fahafito iandreketan'ny lekona mivonesona andria amina tsy eo fa mialatsiny ranève julien mieza pendant ranève julien mijoro kevin ranève julien miaja dilana raha mahery san andi ny aina raha bary kokady aina andrianana tarika fahavalo endraketany vomera iova raha asoa andrianaina raha soarinjaka andrianina miangalosoa raha soarinjaka ambinina miarotso raha zavotrakoto miantsa raha velonarivo tendry ranahy raha be arsan tsiavina penitso andriatsylavina kanto sindi andrianary meva tsifani tarika fahasivy iandreketan'ny vomera iarandreolona miteranono zany raha kotonay manoko andria miarana anoka andrianana andria miarana miaja bimitso andrianay malala karena tsina kasity
andria ny aina solo fitahina andria manantena taratra tsy toaina andria manantena monjo mity miarotsoro Vincent Tsiosy tarika fahafolo idraketan'ny Bomera Nina Ravelo Manantsoa Ravelonarivo ia ny aina miamboty Ratavo andria mahiny miandali an Andrea Rakoto Arsan nantenaina Julio Rasoa Ronono Antiniena Garcia Andria Mahoursan Génard Elsi tarika faraiky amby folo iandreketan'ny Bomera Richard Andriamandrasana tsy eto fa natonga fialantsika Bezanary Tsoaratsoa Mambotina Larieux Mianso Volomanitra Fenitra Carmen Andria Malala natonga fialantsina Andria Malala Feniaina Natanael Ravao Arnalaina Ani natonga fialantsina Randrianaivo Altina Mampionno tarika faharoambinifolo iandreketan'ny Bomera Jean-Aimé Arsan Ray Voarimanga Milana Tsinjony aina Amilsan Tianiano Andriatoava Andria Mampianina Fity Rakitsoa Rakoto Manana Andria Mamonsoa Soloniaina Stéphanie Ratsimbarifidy Andria Tahiny Mikay Irintsoa tarika fatelo amby folo iandreketan'ny Bomera George Nandriamarovelo Tianiavo Narovana Rakoto Manana Kantoniaina Alissa Rarivo Hafalina Miel Charanne Andria Manana Bienvenue Rahely Armanana Ravaka Vatsoa folo iandreketan'ny Bomera Serge Babonjatovo Razafy Mantratra Fetra Antonio Randria Malala Antonio Andria Mamy Megana Soaniaine Ramanitra Entsoa Rajonarsan Ambinitsoa Mikael Raveljauna Rajonaina Tsiosy Dimy folo iandreketan'ny Bomera Antanirina Soa Landrotiny Rakoto Malala Kanto Miantasoa Randria Manjato Elo Mampionina Harson Jennifer Rabekoto Rova Sarbidy Randria Tsarafara Franky Allemand Ravonjatovo Mity Iorenantsoa Ramilomanitra tarika fahelina amby folo iandreketan'ny Bomera Valantoniaina Sehelo Rakoto Malala ny Faniriantsoa Paula Ramiartsoa Germaine Rajonarsoa Fitahiantsoa Jason Rajonarsan Niuti Kari Natotry ny avo ilo ny aina Randria Maharo ny avo Nity
endreketan'ny vomera nalamianka raha mimanitra nasoronyrina nantenaina finaritra rahary malala sitraka Laura, rahary malala Patricia, rahary malala Eliza, Randriamfily Boniface, Ramarla Avotry ny mamy, Andriamampianina Ndratoery Manambozo. Ny fitsinjarana araka ny vomera moriamana dia ny zahana natao arak'izay hitovian'ny toeram-ponenan'izy ireo mba hamola ny asan'ny fiangonana. Izao dia manasa anareo katekomena voatonona anarana sy voatolotra teo mba hitsangana hanonana ny soratra masina sy entina ambany. Hoy ny soratra masina araka ny Luka toko fahasivy ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Amin'ny anaran'ny tompona hoe ary koa Jesosy tamin'izy rehetra raha misy tanaraka aoka izy an-dany tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka. Fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery izany, ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia izy no hamonjy izany. Fa inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa avery ny ainy, na matiantoka izany izy. Fa na iza no menatra azy sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny rainy ary ny anjeliny masina. Fa lazaiko aminareo tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Manana tanjona lehibe sady miavaka ianao Jesosy Kristy raha miantso olona anaraka anao, miantso olona hiara-mandeha aminao, dia niara-manam-boninahitra aminao ao amin'ny fanjakanao mandrakizay. Indreo ny zanaky ny fiangonana izay voatonona anarana teo, ny tonga dia hisaorana anao. Ireo ny alatsiny dia mahita ny antony izany ianao ary angatanay hamangy azy ireny amin'ny fampahirezanao. Atolotra efenao mba ny tanam-pahasoavanao, mba ahatondra tokoa ny azo fijaliana dia anaraka anao, ary afoy izay mety ho zavatra rehetra manakatsakana ny fandrosony miaraka aminao. Dia tahiry ny fianaran'izy ireo ny asa mandraharahany izay mety ataony andavanandro mba ahitany ianao Andriamanitra ary andraisany ny fahasoavanao, hijoroa no vavolombelonao. Indreo ny ray aman-dreny izay nanamarika ny fiombona mitaiza amin'ny fiangonana, misaotra ny amin'ny fahatongavan'izy ireo, ary dia apetraka eo am-pelantananao isa-tokantrano koa izy ireo, tonononay eo ambany fiadananao amin'ny fotoana rehetra. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao no hanonanay izany vavaka izany, ary mino sy matoky izahay fa niezaka rehetra ataon'ny fiangonana ahatonga ireto mpanomponao ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana, dia ataonao ho zava-dehibe ary tsy ho foananao eo anatrehanao. Misaotra Tompo. Amen. Petraka ianareo. Dia isaorana riavana ny folohan'ny vomera ny ampanahy niara-ny asa tamin'ny mpitandrina. Manohy ny fanompoam-pivavahana isika tonga amin'ny fotoanan'ny tenin'Andriamanitra. Hanompoka izany ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora, ny raha voalahatra ataonareo eo am-pitsanganana. See
aorian'izao vavaka izao vao hipetraka ianareo. Jesosy mitodika manokana amin'ireo zandrinao ianao ny ankizy sy ny tanora, te hiresaka amin'izy ireo, koa miasa mifanainao masina, ahatakarany ny tiana holazaina ary andraisany ny teny ho fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Andininy anankiray ao amin'ny perikopa no hozaraina amintsika, ny Matthieu 4:2-20. Novidiny zany mba olona tadidy, ny roa ampiana roa dia 4 ny valiny. Matthieu 4:2-20. Rehefa samy nahita ianareo dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia nandao ny sambo kely sy ny ray niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Dia nandao ny sambo kely sy ny ray niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Eny ambony rano ny sambo kely. Nafinaritra ny fanokafana ny lalao olimpika tany Frantsa teny ambony rano. Izany nanaraka tsangana ny tanana. Nareo zany tsy eto amin'izao tontolo izao fa eto hisotro fitiavana fotsiny. Dia tsy mba nahaliana antsika avy eo hoe izany solotenan'i Madagasikara. Pitarika ny solotenantsika eto Madagasikara dia zanaka hisotro fitiavana. Mpamonjy maraim-baovao eto. Fa tsy fantatsika zany. Tokony ho fantatsika zany. Teny ambony rano, renirano. Izany anaran'ny renirano ary izay nanaraka e. Ve nisy nanaraka ihany e. Lasenina. Io dia renirano tena manatantara ary manamarika la Frantsa. Mamakivaky tanan-dehibe maro. Ny fanokafana dia tena nakotroka tokoa ary tena niava araka izany satria eny ambony rano. Fa ho an'izay tena nanaraka dia nisy ratra navelan'izany ihany tamintsika kristianina. Ary ao ny vaovao dia hitanao hoe fa inona ary le somary nandratra antsika kristianina tao anatin'iny fanokafana iny. Fa ity soratra masina ity dia miresaka ny antsoiny Jesosy mpianatra teny amin'ny ranomasiny Galili, ranomasiny Galili, na farian'ny Genesareta koa ny ilazana azy indraindray ao amin'ny soratra masina. Tena tantara miavaka izy ity ary tantarai ny perikopa amintsika amin'izao anio izao. Tsy fanokafana lalao olimpika, tsy ranony kopa na sandamba na iroboana sy anjonoana ivarina ny betsiboka ny marovoay, fa tantara ny fiantsoana tao Galili. Jesosy Kristy miantso lehilahy anankiroa anaraka azy, Jakoba sy Jona, akoatran'ireo anankiroa efa voalaza etsy ambony. Mpanjono i Jakoba sy Jona. Ary eto amin'ity tantara ity dia niara-nanjono tamin'ny dadany izy. Fa niova tampoka ny fiainany. Rehefa nandalo teo amoron'ny Galili i Jesosy dia niantso azy ireo manao hoe: ndeha anaraka fa ataoko mpanarantolona ianareo. Ary izay no mahatonga ny soratra masina eto amin'ny Matthieu 4:2 iteny manao hoe: dia nandao ny sambo kely sy ny ray niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Niova ndray mpimasomonja ny fiainan'i Jakoba sy Jona. Niara-nanjono nanarato tamin'ny dadany izy, fa rehefa niainao ny Jesosy manao hoe: andeha anaraka fa ataoko mpanarantolona ianareo, dia niaraka tamin'izay najanony teo ny sambo kely sy ny dadany, dia lasa izy nanaraka ny Jesosy. Ataovy an-tsaina hoe ianao amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao, arabaina aloha izay nahavita fanadinana bakalorea miandry ny valiny amin'ny fitoniana isika.
dia ianao milalao iny no mandalo olona anankiray manao hoe aza milalao etsony fa ndao anaraka ndao sika hivavaka ndao sika hanompo an'Andriamanitra na koa hoe ianao miara-manao raharaha amin'ny dadanao amin'izao fialan-tsasatra izao makany amin'ny toeram-piasany dia mba manao raharaha eo raha mpiasa tena ny dadanao ohatra dia mandalo olona anankiray andao anaraka dia napetraka eo tao dada sy ny asa nataonao ny raharaha nataonao fa lasa ianao zay ty tantary ty fa natsoahantsika lesona anankitelo a ny voalohany dia ny hoe enoy ny antson'ny tompo ny faharoa dia ny hoe avelao zay tokony avela hamalina ny antson'ny tompo ary ny fahatelo dia ny hoe matoky fa manana ny lalana hitondrany anao i Jesosy ireo ny lesona anankitelo miano enoy ny antson'i Jesosy ny faharoa mahereza avelao zay tokony avela ndao anaraka an Jesosy ny fahatelo matoky fa manana ny lalana hitondrana anao ny tompo araka ny 9:7 ahon zay 9:7 zay andeha anaraka fataoko mpanaratolona ianareo mianohan'i Jesosy valio ny antson'i Jesosy meteza ho tefen'i Jesosy ka ho tonga amin'ny tanjona izay hitondran'i Jesosy anao rehefa nandray ny antson'ny tompo tokoa ry Jakoba sy Jona dia nasehon'izy roa lareo ny fahavononany amela ny asany sy ny dadany ka nanaraka any Jesosy tamin'ny fahatokiana isika koa dia taomina na iza ary naraoviana na aiza enoy ny antson'i Jesosy mahereza avelao zay tokony avela ary ndao izotra amin'ny tanjona tiany tompo hitondranantsika amen ivavaka isika miara-mandre ny antsonao izahay raha naverina tamina indray ny tantarany fiantsoana ny Jakoba sy Jona teo amoron-dranomasin'ny Galilea mandre izahay ary mamaly eny amin'ny antsonao mandre izahay ampaherezo avita ametraka zay tokony avela amin'ny azona manaradianao mandre toky izahay fa manana tanjona ny amin'ny fiainanay zandrinao ianao Jesosy izay ankizy sy tanora tianao mba hiaraka aminao ary ho tonga amin'izany tanjona mpanaratolona mpitory filazantsara nefa fantatray koa fa amin'ny fiainanay andavanandro dia mitondranay amin'ny tanjona tsara mandrakariva ianao aza velanao very andalana izahay aza velanao tratry ny fandrika aratin'ny Satana izahay indrindra amin'izao fialan-tsasatra izao arovo ny zandrinao Jesosy Kristy ary ataovy eo ampelatananao ny fiainany manontolo amin'ny anaranao amen. iombona ivavakantsika ry havana ry Jehovah Andriamanitra rainaisan'ny an-danitro misaotra sy manome voninahitra anao izahay fa mbola afaka maky sy hiaino ny teninao izay mampafantatra anay fa tsy mandao na mafoy anay ianao aoka nazavanay ny fanahy masina
eo ampamakina ny teninao sy ny fiainoana izany. Fiainoa ny fanahinao ny mpanomponao izay voafitinao hitondra ny afatrao, mba horenay tokoa ny feonao, ampahery sy anatanjaka ary analany tahotra sy ny fanahiana ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no ivavahanay toy izany. Amen. Iara-maky sy iaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Deutéronomia 3:30, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Mosesy nandeha dia laza izy teny rehetra izao tamin'ny Israely, ka nanao taminy hoe efa 20 taona androany aho ka tsy afa-mivoaka sy miditra intsony. Ary Jehovah efa nilaza tamiko hoe tsy hita io Jordana io ianao. Jehovah Andriamanitra ao no hita eo anoloanao, ary izy no andringana ireo firenen'ireo tsy eo anoloanao. Ka azo ny taniny ianao, ary Josoany hita eo anoloanao, arak'izay efa nolazain'i Jehovah. Ary Jehovah anao amin'ireo tahaka nataony tamin'ny Sihona sy Oga, mpanjakany Amorita, izay naringany sy tahaka nataony tamin'ny taniny. Dia atolotra Jehovah eo anoloanareo ireo, hanaovanareo azy arak'izay lalàna rehetra nandidiko anareo. Mahereza sy matanjah, aza matahotra na manay azy. Fa Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao, tsy handao anao na hafoy anao izy. Ary Mosesy ny antsoin'i Josoa ka niteny taminy teo mason'ny Israely rehetra hoe mahereza sy matanjah, fa ianao sy ity firenena ity dia ara-miditra ao amin'ny tany izay nanianan'i Jehovah tamin'ny raza nomena azy, ary ianao no ampandova azy izany. Ary Jehovah no mandeha anoloanao, ary izy no hita hiaraka aminao, tsy handao anao na hafoy anao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka amin'ny Matthieu 4:4, andininy 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistilo amin'ny Kolosianina 2:2, andininy 4 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasin'i Galilea Jesoa, dia nahita olona mirahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny, nanarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Dia hoy Jesoa taminy, andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia i Jakob zanak' Zebedio sy Jona rahalahiny, izay niara-mipetraka tamin'i Zebedio rainy teo an-tsambokely ka namboatra ny aratony. Ary niantso azy mirahalahy izy. Dia nandao ny sambokely sy ny ray niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary izany no lazaiko, fandreo isy ampadiso hevitra anareo amin'ny teny tomarina. Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza, dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an'i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehanao aminy arak'izany koa. Ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Amen. Nina
ho amintsika fiangonana trandriavana ny fahasoavan'ny tompo ary hitarika antsika iara-mandeha aminy ny fanahy masina ao anatin'ity fotoana ny toriteny ity. Deutéronomie toko faraiky amin'ny telopolo ny andininy fahenina ao anatin'ny testamenta taloha izay anjara vaky tenintsika no iompana antsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Deutéronomie toko faraiky amin'ny telopolo andininy fahenina. Dia manasa antsika hanonona an'izany tsy ankijery satria tsy anjery mofinaina volana Jolay io. Ahoana ilay izy azafady? Mahereza sy matanjah, aza matahotra na manahy azy, fa Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy andao anao na hafoy anao izy. Ireo dia fiara tsy mataho-dalana. Efatra. Mora tadidy na somary lava aza rehefa tetehanao efatra dia afaka andeha hiaraka amin'ny tompo ianao. Araka izany riavana dia izara efatra izao afatra ho antsika fiangonana izao. Ny tontolo n'ity soratra masina ity dia manodidina ny fahavitany ny dia nandritra ny 70 taona tany anefitra ary hiandrandrana ny fidirana ao amin'ny tany Kanana eo ampitany Jordana indrindra ka atsinjovana fa rehefa hiditra ny tany Kanana dia tsy maintsy hiampitany Jordana kanefa tsy izany ihany fa hiatrika ady mafana koa hakany ireo tany nampanantenan'Andriamanitra amin'ireo tompo tany izay rehefa nirahana izahan-tany tamin'ny andron'ny Josua ireo mpizahan-tany dia nanao hoe olona vaventy be. Eo i Mosesy no mampahery sy mampanantena ny vahoaka an'Andriamanitra ny Israely mbola hanohy ny lalana ka hamita hatramin'ny farany hatratra ny tanjon'Andriamanitra hiditra ao amin'ny tany Kanana. Rehefa manaraka ny fiainan'ny fiangonana ao amin'ny testamenta taloha isika ary matsinjany sahady eo amin'ny fiandohan'ny testamenta vaovao na filazantsara na ny epistily indrindra ny asan'ny apôstôly eny mamakivaky ny tantaran'ny fiangonana mandraka ankehitriny dia tsy miova io tantara io. Ny fotoana foana no mandeha fa ny tantara tsy miova. Tantaran'ny fiangonana dia ao anatin'ny fivadibadian'ny mora, ny sarotra, ny fifaliana, ny mampalahelo, ny ady sy ny fandresena. Tsy hoe ho an'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Mosesy ihany izao anjara soratra masina sy vaky teny ho an'ny fiangonana izao, fa mbola ho an'ny Israelin'Andriamanitra ankehitriny dia ny fiangonana isika miara-miaina hatramin'izao. Izany hoe raha tenenina amin'ny fomba hafa, ny fiangonana dia mandalo fotoan-tsarotra mandrakariva, mandihy lalana tsy mora hatrany hatrany, mandra-pahatongany ao Kanana, mandra-pahatanteraky ny fiainana mandrakizay omanin'Andriamanitra ho antsika. Tsarotsika izany hoe fitsitokotokona zavatsarotra atao amin'ny fiangonana tao Korinto, fiangonana voalohany. No tantaraina tamintsika izany hoe olana arabola tao Jerosalema ka voatery nanangonam-bola tao amin'ny fiangonana samihafa tamin'ny vanim-potoana izay nisy ny araky ny voalaza tao amin'ny fifampitondrana ny Korintianina voalohany toko 4:10 teo namory vola. Ny fiangonana kristianina efa nisy tao anatin'ny tantara tamin'ny fiangonana voalohany mba ho fanampiana ny mpino tao Jerosalema ny sedra olana ara-piainana andavanandro ary tao anatin'izany ny arabola. Fa tsy vahiny amintsika koa ny fitantarana hoe nanomboka tao amin'ny filazantsara ny fanenjehana any Jesoa sy ny mpianany tonga ny amin'ny epistily indrindra ao amin'ny asan'ny apôstôly ny fanenjehana ny kristianina nandray anjara tamin'izany i Paoly talohan'ny faharesen-dahatra ny antson'ny tompo azy. Ilazana hoe ny lalana miara-mandeha amin'ny tompo dia lalana ifamafahoan'ny sarotra ny manahirana tsy amin'ny lafy ny ara-panahy ihany fa ny tontolo mpiainana andavanandro indrindra koa. Ireto ariavana lay efatra
ampahirezana antsika mba amakivaky ny lalana sarotra dia omena fiara tsy mataho-dalana isika. Ny afatra roa voalohany dia antso, mba tsy ilazana hoe didy. Ny afatra roa manaraka dia fampanantenana. Antso voalohany dia ny hoe mahereza sy mahatanjah. Ny volana hoe mahereza sy mahatanjah dia ahitana sary toa mamory hery sy tanjaka avy any ivelany, fa tsy hoe ny heritsaina sy ny herim-ponao avy any anaty no avoaka, fa ny avy any ivelany no ahiditra ao anaty. Ary milaza indrindra ny fanovozan-kery sy tanjaka avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana soratra masina sy ny vavaka izany. Izay ireo voambolana anankiroa ireo. Mamory hery sy tanjaka avy ivelany. Ary raha soratra masina no te ilaza amintsika dia avy amin'Andriamanitra zany. Mahereza sy mahatanjah. Ampioreny ny finoana mba hahafahantsika mandingana ary mandroso hiara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitsika. Ambaran'i Mosesy fa ilaina ny heritsaina hiampitany Jordana, ilaina ny herim-panahy makivaky ny lalana mbola miandry hatongavana ny Kanana, ary tsy azo atao ambanin-javatra ny herim-batana. Vorio ny hery rehetra, ndeha mbola handroso indray. Ny antso faharoa ry havana dia ny hoe aza matahotra na manay azy. Efa tsinjony Mosesy ny asarotry ny ady, ny alehibe ny fahavalo, ny fisian'ny sakana tsy maintsy hoarana raha hiditra ny tany Kanana. Fa ho Mosesy aza matahotra na manay azy. Ny tahotra ry havana dia mety ampiempotra ny finoantsika. Ilazanako hoe fahavalo ny finoana ny tahotra. Ary raha te handresy ny tahotra isika dia ny finoana no entry mandresy izany. Mahatonga antsika tsy hiasa na iraviravin-tanana ny tahotra, fa ny finoana kosa manala ny tahotra dia manome rispo sy fahavononana mbola handray andraikitra ihany. Aza matahotra na manay azy. Andriamanitra dia mahery noho ny fahavalo. Izany no ampirisihan'i Mosesy ny zanak'Israely eto. Aza matahotra na manay azy. Mahery noho ny fahavalo Andriamanitra. Lehibe noho ny sakan'Andriamanitra ary hevery tsara ne. Izany hoe Andriamanitra nahavita nanakodiny vato teo amin'ny fasana, nandevenana an Jesosy Tompo ary nanangana azy tamin'ny maty. Fahavalo farany horesena ny fahafatesana. Hoy ny Korintianina 1:5. Fa fahavalo efa resy zany. Aza matahotra na manay azy. Ho antsika kristianina dia hiampita ny Jordana sika toy ny sary ny fahafatesana, fa mbola hiatrika ny fahavalo farany koa dia ny fahafatesana. Tsy mampatahotra zany. Ndeha hiara-mandeha amin'ny tompo mba ho voakidi ny vato ary ho resy ny fahafatesana dia ho tonga ao mandrakizay n'Andriamanitra isika. Ny fampanantenana dia anankiroa ao anatin'izao soratra masina izao. Fampanantenana voalohany dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina amin'ny tapany fahatelo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao. Andriamanitra miara-mandeha. Raha hoe Jehovah dia anarana fanondrona ilay Andriamanitra tsy manam-piandohana ary tsy manam-piafarana. Eo mandrakariva amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra. Ilay Andriamanitra dia milaza ny maha-Andriamanitra pahary an'Andriamanitra. Ireo fiantsona anankiroa ireo no ilazan'ny Mosesy ny fampanantenana. Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao. Ilay nahary anao ka miazona ny fofonainao. Ilay maharitra tsy nanam-piandohana ary tsy manam-piafarana. Ny lalantsika miaraka amin'Andriamanitra dia fenony ny fanatrehany. Na tsy hitanao ankaiza aza tahaka ny fiantsonan'i Abrahama, ny lalana dia vonoka andeha hiaraka amin'Andriamanitra ianao ary mahatoky.
tsy mijery atsika lavitra Andriamanitra na mitazana eny fa tena miara-mandeha amintsika. Fampanantenana dia ny hoe Jehova Andriamanitrao no miara-mandeha aminao. Ary ny fampanantenana faharoa dia ny hoe tsy andao anao na ahafoy anao izy. Tsy andao anao na ahafoy anao izy. Isika ry havana rehefa ao anatin'ny sarotra sy ny mampijary dia mihevitra tahaka an'i Jesoa manao hoe Andriamanitra nahoana ny tena afoy ahy ianao. Fa Andriamanitra tsy mahafoy antsika. Andriamanitra miara-mandeha amintsika, ny Andriamanitra ivavahantsika. Mety ho azo pakapanahy tahaka an'i Jesoa tompo teo amin'ny hazo fijaliana ianao ka nieritreritra fa ianao rery sisa no miatrika ny jaly sy ny fahoriana. Mety mieritreritra koa ny fiangonana amin'izao fahoriana mianjady eto amin'izao tontolo izao. Naiza firenena dia samy manana ny fisehon'ny fahoriana izay aretany. Mety mieritreritsika hoe aiza ary zany Andriamanitra zany, fa izy tsy mandao na mahafoy. Ny fahatsapantsika an'izay tsy fandaozan'Andriamanitra izay ry havana dia mahatonga antsika handeha hatrany hatrany. Eo Andriamanitra andeha, eo Andriamanitra hiara-mandeha aminy aho. Dia ireo ny efatra mahafoizina amin'ny antso anankiroa, mahireza sy mahatanja, aza matahotra na manay azy, sy ny fampanantenana anankiroa, Jehova Andriamanitra no miara-mandeha aminao. Ny faharoa, tsy andao anao na afoy anao izy. Ny fehindry-havana, mbola ety ambonin'ny tany ny fiangonana. Tsy isosamora ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny kristianina tsirairay na nisana ankonana. Misy ny manahirana tsy mitsahatra miseho toy ny fandrika etsiaroa eny amin'ny lalantsika pino ny olana samihafa. Tsarovo izao fampanantenana goavana izao, mahireza sy matanja, mandrosoa aza matahotra, fa miara-mandeha amintsika ny tompo ary tsy andao na afoy izy. Zao soratra masina izao tsy ho tsenjery fotsiny ka hijanona atao anatin'ny volana Jolay, fa ho fiainantsika ho toy ny vato fantsika ho antsika raha tojo onja sy rano mahery isika. Ary izao soratra masina izao ho toy ny fahazavana eny ampandehanana ho antsika raha tojo ny aizina isika. Ny afatra farany dia ny hoe tianao Jesoa. Amen. Hivavaka isika ry havana. Jesoa tianay tokoa ianao ary tsy mandao na mahafoy anay, miara-mandeha aminay ianao dia mampahery, mampahatanjaka anay ny teninao. Ary indreto izahay vonona androso tsy amitahotra sy ho be fanahina foana, fa atoky anao lay miara-mandeha aminay. Atolotra eo ampelantananao ary ny fiainanay manontolo, dia tolorin-tanana koa izahay amin'izay fiatrehanay ny andavanandronay, amin'ny fanomponanao mba tena azoto sy hiasa am-pifaliana, amin'ny asa mandrara andavanandro mba tena ho vavolombelon'ny fahamasinana sy ny fahamarinanao, na dia miasa eo amin'ny tontolo feno fahalovana sy faharatsiana azy. Dia ambiny koa izahay raha miary ary ataovy mahatsapa izany fitiavanao manambina anay amin'ny ezaka ataonay izany. Jereo tompo ny fiainan'ny isa-mpianakaviana, ianao ampanalavitra ny asa matin'ny Satana ny isa-tokantrano, ary tena ampanjaka ny filaminana sy ny fitoniana any amin'ny isam-baravarana. Ianao no hanonanay ny fikasana tsara ao anatinay tsirairay, ary te hanolotra eo ampelantananao ny fiainan'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara izahay, izay isaotranao satria nahavokatra ny fanomanana ireo mpitandrina sy mpampianatra. Andray ny fanirahana ny zanaky ny fiangonana ho tonga ray aman-dreny eny anivo ny fitandremana sy ny sekoly izay ametrahana ho azy. Savao lalana ry tompo, ary omeo ny herim-po, ny tanjaka, esory amin'ny fanahina sy ny tahotra. Androso izy ka hampandroso koa ny fiangonanao. Mivavaka aminao izay ho an'ny firenenay, tsy miafina aminao ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ity firenena ity,
ny fiomakomanana amin'ny fananganana ny gouvernemanta vaovao anendry araka ny sitraponao ianao anome fahendrena zay tompon'andraikitra ny amin'izany mivavaka aminao izahay ho an'ireo tompon'andraikitra samihafa sy isan'ambaratonga eto amin'ny tany sy ny firenena ombay izy ireny tompo aza mafoy na mahasaraka azy na mety manalavitra anao azy izy eo amin'ny andraikitra masina fitantanana ny raharam-bahoaka tompo tolory-tanana fa tsy ahefa na inona na inona raha tsy miaraka aminao dia manonona ny fiangonanao eo ambany fampaherezanao ry tompo Andriamanitray tompo ampahery ny mpitondra fivavahana manerana ny tany ianao indrindra ireo miasa any amin'ny tany misy ady any amin'ny tany anjakan'ny mosary any amin'ny tany misy fanenjehana ary ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina ombain'ny fahasoavanao ny fanorantenan'ireo mpitondra fivavahana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga andrafitra sy ny isan'ambaratonga mpitondrana isan'isany avy ianao tompo manan-karena amin'ny fahasoavana no hanonona mitsiraray avy indray ny teny hoe ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena dia tsinjovo ny kristianina tsirairay avy manomboka amin'ny mpiara-mivavaka ny vita batisa ny mpandray fanasan'ny tompo ny dekona sy ny olona tompon'andraikitra isan-tsampana ary ampaherezo indrindra ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana dia faly izahay tompo manonona ny vavakay miaraka amin'ny vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay an'io ny anina sahaza ao anay ary mamelany erokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Amarany tapany voalohany amin'izao fampovavahana izao sika riavana ho antsika mpandray fanazan'ny tompo dia tsarovy ny adidy masina amin'ny fanomanam-panahy sy ny fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Hira faharoa ambin'ny folo amin'ny dimanjato andin'ny faharoa tahotra manahy ahy diariako izao mitsangana aorian'izay mitsodrano. Raisoa amin'ny fahatokina ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Mahereza sy mahatanja aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra aleanao. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.